Ha, mba sampany tokoa tsy nisy olona teto amin'ity institut pasteur ity a. Za ary ve ny tonga loloatra sa atao hoe andro tsy fiasana androany nefa miasa ry zareoko, sady androany koa nge nasainy tonga e. Ataoko fa noho ny mahasabotsy ny andro angamba nefa andeha aloha atonika-avy hatrany ny dokotera ka manao ahoana ianao dokotera? Manao ianao masera? Marina ange ianao zany masera e? Zany ve? Ka voainao mihitsy ange no voalohan'ny olona tonga teto e? Zany tokoa. Zaho aza mba gagako. Ka inona ary no ataonao zay? Ka saikaka an'le valinana lizina tsofoka tamin'ny alatsinainy iny za dokotera, efa vononao ilay izy? Le azy efa bavy reny? Ie, izy indrindra dokotera. Ay, ndrasokely ary hoe efa aty tokoa zay ka. Reto ka, fa maninona indray dokotera? Telo ihany masera no azoko omenanao. Ny any vero tokony ho izy tompony ihany maka azy. Fa maninona indray ary? Zany ny tompona andraikitra amin'ireny izy telo efatra ireny? Fantatro tokoa zany masera, nefa ialako tsy aminao fa nivalin'ny analizy toy itony dia tsy azo ambarana amin'izana amin'isa. Raha izany indray raha tsy maninona, nefa rovina izy no alefako aty aminao? Amin'ny alatsinainy tolakandro ihany dia alefaso izy. Sady mitady avy ianao fomba tsara mba handefasana azy aty fa aza taitairina izy sady tsy dia hoe misy zavatra ratsy be manahoana koringe. Zany Noho izany ianao koa tokony ho tony fa aza mieritreritra lalina amin'izany re masera. Eny ary dokotera, alefako aty izany amin'ny fotoana io e. Amin'ny firy moa izany no tokony tonga aty? Amin'ny roa sasany angamba izany. Amin'ny roa sasany io. Amin'ny roa sasany? Eny ary dia veloma ianao dokotera? Veloma tompoko. Mba inona tokoa ary manjo an'iny zanako vavy iny? Aretina hafahafa angamba izany matoa tsy azon'ny dokotera ambarana amin'izana amin'iza ka nefa moa ny aretina toy inona saropaty toy izany? Ho mamiadana ve? Areti-po ve? To vao maika koa tsy marina ka hoviana koa nisy areti-po tsy mbola nambara tamin'olona izany. Aza hitako aza mahita moa ka hoe misy sida ho ny vero. Tsika tsy marina izany sady tsy noko koa e, mbola tsy nisy an'izany teo amin'ny tantaran'ny aspirante. Sady tovavy toy ireny ve dia izy izany? Koa tsy dia izy daholo ny olona rehetra? Aiza izy rehefa hoe voan'izany areti-mandoa izany? Dia inona ary nefa ilay izy? Ho fantatra ihany izany any aoriana any fa andeha aloha ny fomba handefasana azy ihany no tadiavina. Inona tokoa re izao no tokony ataoko e? Tsotra ange izany e. Tsy mbola misy lazaiko fotsiny ny azy rehetra. Ny ataoko dia antsoiko izy dia lazaiko aminy fa ny andriona misy tsy mazava tsara ka aleo indray mihitsy no mandeha ihany. Eny aloha fa izay ny ataoko fa mety angamba izay ka tokony andeha any institut pasteur izany ry vero amin'ny latsinainy tolakandro amin'ny roa sasany ireny tokony makany. Ka tsy mba fantapatatrao ve hoe momba ninona ny tsy mazava mba hahafahako miomany? Dia miala tsiny amindry aloha za fa tsy fantatro mihitsy sady tsy mila omanina za ry vero rehefa tonga eo dia efa leo arak'izay tokony izy fotsiny izay tadiavin'ny dokotera amindray sady zava-dehibe ny fahasalamana izay aloha e. Sady mba tsy ambaratelonareo sy dokotera koa nge izany dia ho hitanao any izy e. Ka za rery ve no andeha ho any? Zany nge ka mbola very eto Antananarivo e. Aza matahotra indray fa hiaraka any sika ka. Za nitondra andry eny dia fitao maraina daholo ny zavatra ataondry ato dia aorian'ny sakafo aza milalao basketsony tsy matory koa fa avy hatrany sika dia mandeha satria latsinainy ny andro ka be da be ny olona any. Dia izay izany masera fa misaotra indrindra. Amin'izao aloha mandehana amin'izay matory fa efa misivy alina izao dia tafandrimandry. Misaotra indrindra masera dia ianao koa tafandrimandry. Misaotra e. Tena tsy laingany masera fa tena be dia be tokoa izany olona androany izany soa ihany fa efa randevoa ratsy izany dia
Aresa toko moa no ale voalohany. Manahoana tompoko? Manao ianao mademoiselle, inona ianao zay azafady? Tonga n'ole rendez-vous amin'ny roa sasany tompoko. Ay, ianao zany no mademoiselle Vero? Izany indrindra tompoko. Ay ve, ka azafady indrindra re, midiranao amin'itsy varavarana fahavalo itsy dia andraso kely eo ny dokotera. Eny ary tompoko. Ahoana marina ry izy ty. Mbola tsy nisy toy izao hatramin'ny Ravero Andravero. Inona no lazain'ny dokotera eto? Avy aloha ranga ho avy izay ho avy izay tonga eo tatazana. Sady inona koa moa no hampiady saina amin'izany? Efa ato ianao Eny dokotera. Ka vonina ve ianao hiresaka amiko? Vonina dokotera matoa tonga ety. Tray kosa ny valiteniko. Ary to matahotra ny zandriko vavy zany? Tsy matahotra dokotera fa tonga saina fotsiny tamin'ilay valiteny tsy mohotana nataoko teo re. Ay ve zany tsy manafoana raha izany ka za konge manana zandro vavy mitovy aminao zao Izany ve? ka ono ianao rery ve nandeha aty sa miaraka amin'ny masera? Miaraka aminy fa ao tokotany ao izy ka fa ahoana kay dokotera? Tsy misy inona fa tiako fantatra fotsiny hoe izy toko moa no anaran'izy iny? Masera Noro no anarany dokotera. Izany hoe izy no tompona andraikitry ny aspirantinay ka iza koa moa mba anarany dokotera aloha raha tsy dia mahadisy loatra Tena tsy mahadisy tokoa ka dokotera Faly no fiantsoan'ny olona fa antso hoe Zokobe Faly fotsiny. Dia tsy asiana hoe dokotera ve? Aza asiana ka nefa raha sindra miloaka ny vavanao moa no miantso aho hoe dokotera dia aza miferinayna fa tsy fahotana akory izany. Tena be vazivazy mihitsy ange ianao ty dokotera Ka vonina hiresaka momba ny valiny analizinao raha ve aloha ianao Nahoana ary ihany tsy ho vonina ka izy indray no tokony ho vonina amin'izany ka. Marina izany. Mahay mamaly mihitsy ianao ity ka. Izany ve? Ka zao ary aloha mifanontaniako aminao Eny tompoko. efa narary fo ve ianao taloha? Nga misy aretim-po any amin'ny valiny analiziko dokotera? Ka tsy misy fa aza mbola taitaitra aloha ianao fa ny fotsiny ahy. Eny mbola tsy fantatro akory izany aretim-po izany hatramin'izay na olonako ka miangavy anao ary Zokobe Faly izay moa ilay fiantsonanao teo. Izany mihitsy ka Miangavy anao lesona. mba miangavy anao ary mba lazaozany zavatra izany fa dia sasamiandry nge masera zay Lazaiko aminao mihitsy fa zao mandeha aloha lazao masera hoe mbola ho elaela hoe ka mandrasy avy eo dia mandeha aloha mivavaka vao miverina aty. Tena rirariranao mihitsy ange za zany Zokobe Tsy dia hoe mandrirariranao nge fa za vo hitanao fa olona za nge anao masera ianao dia mbola ohatrany mandrirarirana andray ianao tokoa anao masera nge zay no mody ka inona ny idirana izany fa ahoana ka tokony atao ambavaka tokoa izay atao rehetrako. Indray ary fa lasa aloha izany Ka vitanao avokoa ireo zavatra nampanaoviko? Eny dokotera. Ary ono adia sady angany fihetsonahy. Ay tokoa moa eny re Zokobe Faly Ka tena teanao masera moa zany ianao ity? Zany aloha ny faniriana fa ho hita ihany raha zany tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ko. Ka raha tsy sitrapony dia inona nataonao? Ena moa no ataoko fa dia mionona ary mitady izay sitrapony indrayko. Marina izany zany sady fihetsoan'Andriamanitra izany fa tsy safidintsika olombelona fotsiny. Enao ty Zokobe dia sady dokotera mihitsy no dadapasy ka. Ono protestanta ka ny fahitanao anao taonao hoe dadapasy. Araka ny fahitako ny fombafombanao rehetra aloha Marina filazanao saingy ny tena izy dia katolika ka miara-miasa amin'ny zareo fotsiny ihany ka mety ka sady dokotera izany ny damopy raha. Ianao ty mihitsy ka ny tena be vazivazy. Nefa tsara zany tsara rehefa manana toe-tsaina mivelatra toy izany. Tena marina zany ry Vero dia zao
mety tsy atody masira noho ny otrikaretina misy ao aminao ianao. Fa otrikaretin'inona zany? Izy aloha tsy de hoe raha tsy be manahoana nefa ahoany? Nefa mila fitandremana mafy. Sady zao no lazaiko aminao mialoha. Fantaro fa ny olona rehetra dia mety misy otrikaretina avokoa na dia za miresaka aminao zao aza. Ianao dokotera? Saingy ny anarany sy ny abetsahany samy hafa. Ary koa raha ny lalàna ny fiainan'ny olombelona ny jerena dia tsy voatery ireo manana otrikaretina ratsy be indrindra no maty voalohany na maharefa naitainana mafy. Hitanao fa misy ireo faharovy hatramin'ny fahakely nefa dia velona ihany. Misy koa roa ny salama, dongadonga sy ny sisy rony nefa dia tampotampoka dia indosy ny fahafatesana. Indray koa dia ny anaran'ny otrikaretina fotsiny ny tena mamono lolo fa ny fiatraikany amin'ny tenantsika tsy dia makaiza loatra. Ka izany no antony ilazako aminao hoe aza manahy loatra raha ilazako ny otrikaretina misy eo aminao ianao. Ka inona ary re dokotera ny anaran'ilay otrikaretina misy ato amiko fa efa tena maika andrena azy mihitsy any azy zany? Tsy mikaretina angara ny tena mariny. Misy tsy mikaretina VIH ao amin'ny rahanao. VIH? Andriamanitro, aizanao lehako dokotera? Voan'ny sida zany? Fa lozinona re ty dokotera? Ary le tsakako riviro Andray dokotera. Efa nampoziko ihany manko zao fahataitairana zao. Zao aiza mitomany aloha ianao, aiza mitomany aloha fa mbola tsy sida ange akory fa mbola vo tsy mikaretina le izy, tsy mikaretina VIH. Ina koa no tsy mahasida an'izany re dokotera fa fampiononana fotsiny ianao e. Mbola tsy sida ny VIH ary vero ary mety tsy vadika sida mihitsy raha manaraka tsara ny fipetratakina. Zao aloha e. Zava-minao kely dokotera ange any eto anoloanao ka aoka ianao mba ino zay lazaiko sady tsy vitan'izany fa efa niraisiko toy ny zandriko ianao zany. Eny ary. Hitanao amin'ireny fanazavako ireny ary fa mbola tsy sida akory ny VIH nefa ny VIH no lasa mivadika sida raha tsy mitandrina mafy. Ny fisian'ny VIH ao amin'ny rahan'ny olona natao hoe séropositif ary mamindra amin'ny afo na dia mbola tsy aretina miseho aza. Ka amin'ny alalan'ny firaisana ranonofo sy ny famindrana rano mampifindra azy. Tena leratranina tsy vanina iny mihitsy zany no nazahoako an'izany aretina zany. Tena tsy vanina mihitsy, tsy valahary. Eno ary tao variana be ny zandriko. Ka mandinika nge dokotera hoe oviana raha nazahoako an'izany aretina zany. Avy alao aloha zany ho any fa averen'ire mandeha hoe zoky le fitandremana tokony atao teo. Misy telo izy ireo iato eo ny voalohany dia ny tsy hanaovanao firaisana ranonofo tsony mihitsy. Faharoa dia ny fanaranao tsara ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Ny fahatelo dia ny fampiasanao fanafody. Ity farany ity dia somary manahirana ihany satria lafo be ka mety tsy ho takatry ny volantsika. Nefa matoki ianao fa mahita olona hikarakara an'izany ianao raha sitrapon'Andriamanitra. Na ary mahasira raha dia mety afaka hanampy anao amin'izany. Mino ahy ianao. Ka inona ary zany no tokony ataoko mba hahafantarany masira an'izao zavatra izao e? Zay indrindra ny saiko lazako taminao satria moa izay dokotera voararany lalàna tsy hitenina amin'izana amin'izy antony sady na hainao tompony aza dia tsy azonay atao mihitsy ny milaza zany raha tsy vonina ianao ianao. Izany dia raha tianao dia aoka hainao ihany ny tantaran'izany amin'ireo masira tompony andraikitra ireo. Raha tianao fa tsy voatery hoe ianao no milaza an'izany. Fanampan'izany dia aoka aloha mba tsy ho any an-dalana mody ny lazanao azy. So manko taitra loatra masira ka hiaran-doza amin'ny fiara eny nareo mianaka. Eny misaotra indrindra dokotera fa tena manana olomanga tokoa ny malagasy manana dokotera ohatranao. Za koa dia manana zoky tokoa ka zary maivana ny fahoriako. Tsy misy tokony hisaorana izany asako izany. Ary raha misy olana amin'ny fiainanao dia mbola eto amiandry ianao. Dia mbola misaotra ihany amin'izany teny mamy be izany ary dia mandra-piona indrindra ianao dokotera fa gaga mihitsy angamba izay masera miandry ao. Andao ary veloma. Ka inona ary anaka nahatonga vanao ambarana aty amiko toy izao ka? Miala tsiny indrindra aminao masira fa
tena tsy nahita tory alina ka mila hevitra aminao re. Fangamondry reriny tsy nahita tory fa nazaza dia mivadibadika fotsiny tao am-pandrinako enjana ny zava-misiko Zany mihitsiny. ary ny tena mahatalanjana dia nitanjaka ndretsy ny laza ny teny an-dalana Zany ve? tsoriko fa dia loza aloha ny nanjoantsika raha reny nyreko tany. Marina zany Masira, fa tsy izany matanjaka fa alohan'ny alako tao amin'ny dokotera nge dia niferany mafy tsy lazany aminao eny an-dalana tantarako mala no ianao mitondra ny fiarantsika. Tena endry tokoa ilay dokotera aloha e. Zany ka tena dokotera mahalala ny mahasoatoavina amboniny aina. Izy indray aloha dia tena mendrika tokoa e. Zany nanomanany ilazany ny aretiko izany ange Masira ka onka fotsiny. Ka hitako angeny tena ela dia ela e. Oka amin'izay aloha zany fa aleo avadika ny resaka e. Eny Masira, Inona tokoa ny tokony ataontsika mianaka mikasika an'ity zavatra ity? tena tsy hitako tsony aloha izay ataoko e. Tena efa vita ange izany ny amiko Masira. Aza miteny izany ry fa mbola tsy eto ny farana ny tantarandry e. Tsy fon'Andriamanitra very ndry matoa tonga amin'izao toeran'izao. Ka ny sosikevitra hitako anga dia ity. Raha azondry atao dia lazao Masira lehibe ny olandry. Avy eo koa dia omeko sarandalany maka amin'ny fianaran-tsoa miresaka amin'ilay mopera mpikarakara-ndry iny. Dia amin'izay moa isika efatra miara-midinika anao avy-ndry fa tsy vitantsika rery izany e. Asa nefa raha mety izany fa za tsy manery Tena marina tokoa izany Masira. Efa mba nalehan'ny eritreritro mihitsy izany tamin'ny alina. Ka ataoko fa izany ny tsara sy mety re. Ka zao ary mandeha andry anio hariva miresaka amin'ny Masira lehibe. Dia amin'ny herinandro ndry mandeha maka amin'ny fianaran-tsoa. Izay izany re Masira fa dia misaotra indrindra fa andamina ny trano koa aloha fa efa akaiky ny ora fivavahana. Dia azakivy fa trotroram-bavaka izany rehetra izany. Misaotra indrindra Masira. Azafady very fa nampiantso indray Tsy maninona mihitsy re Masira fa zaza ny tena manahirana anareo eriko. Tsapako fa tena mivezivezy mihitsy nareo mitady sy aso sy ndry ary ny tena mampalahelo amintsiko. Ety indry efa mivalo ary ka reraka ny adi-tsaina ery. Ny asa matahotra nefa fa ankina amin'Andriamanitra ny fiainany. Tsy maintsy hanampy indry izy ary fantatro fa ho falindry mariny volazaiko androany. Marina ve izany Masira? Dia mbola misy zavatra hahafaly ahy tokoa ve amin'ity tany ity e? Aza tao an'izany teny izany fa tsy fomba mivary lavo. Ndry ange kristianina manana finoana sy fanantenana. Ka inona ary ilay zavatra mahafaly? Zao rehefa nandinga izay telo mianadahy, izany hoe mon père dia Masira lehibe dia za dia tapa-kevitra fa hoe alefany Antsirabe any amin'ny dispensaire ny fitiavany ndry raha tiandry izany. Nahoana moa Masira no tsy tiako raha izany no fantatra fa ahazo nefa inona moa izany no ataoko any? Ataoko fa efa azondry an-tsaina ihany fa tsy afa-manohy ny lalana mahamasira indry intsony amin'ny oretindry io. Ka noho izany dia anao izay vitandry ihany amin'ny alalan'ny fanampianandreo Masira any. Izany ny heverinay fa hoe mety ahafandry manolotra ny tenandreo an'i Kristy e. Any ihany koa no heverinay fa mety ahafandry manara-maso akaiky ny fahasalamandry. Ohatra hoe amin'ny alalan'ny fijerena ireo sakafo ara-pahasalamana, ny fanafody maro hafa ihany koa. Fa indrindra ny hanao ny traitement momba n'ilay fanafody lazain'ny dokotera. Fa efa nahita andreo anganareo? Efa nahita mpanao soa izay Masira lehibe mba vita azy ireo e. Ndray? Tena faly tokoa Masira. Faly be mihitsy ny mandray an'izany fanapahan-kevitra nareo izany. Tandry izany? Faly ary manome toky anareo fa dia na hoe tsy anjarako aza ny Masira dia hiainako izany fiainana izany e. Ataoko izay hamafy ny fifandraisako amin'ny Kristy. Ampitao amin'izy menadahy fa faly ary manome toky fa hivavaka ho azy ireo mandrakariva. Tsara izany ry zanako vavaka dia ho tanteraka tokoa ny izany. Hono avero? Ahoana Rindrina? Mba afaka manontany kely anao ve Tsy maninona ka inona no anontanianao momba ny asantsika sa zavatra hafa? Izy aloha dia misy fandraisana amin'ny asantsika ihany saingy somary hafa kely ka izany no antony angatahako lalana aminao alohan'ny anontaniako e. Antanio aloha dia ho hiteo na azo valiana na tsy azo valiana e. Zao ary
ianao ty ve moa anao masera sa andre mba inona koa no antony anontaniana ho an'izany fa nga moa fanontaniana tsy azo apetraka izany ka izany hoe azo apetraka ihany fa saingy saribalianako fa zao ary aloha e aminao anga tokony ianao masera izany indrindra ka sady zao koa efa taona izay no niasako teto ary nandritran'izany dia maro be ireo tanora vavy nandalo teto nanao stazy nefa dia enim-bola nankatramin'ny herintaona ihany nge ny faharetan'izany e ay nenao kosa tito roa taona izay no nahatongavanao nefa mbola eto ihany ay ve resaka faharetana zany natonga ny fanontanianao e mbola misy ka inona koa ny fombafomba anao sy ny fitondrantenanao dia efa masera mihitsy fa tsy mba mpiomana fotsiny soa ihany fa mahay miala ianao rindrina raha nijanona tamin'ny resaka faharetana iny teo ianao a dia maninona dia nyvaliako boribory hoe kianao koa izany ianao maopera soa ihany fa nampianao an'le faharoa nefa ny momba n'izany indray dia manakambara mazava aminao ninona indray kosa ka dia ny hoe tsy misy izany fitondrantena na fihetsika manokana tokony hananany masera izany ary eo ka zava aminao fa tsy ny masera irery no tokony ho tsara fitondrantena fa ny kristianina manontolo mihitsy no hoe izy ireo no ohatra dia raha izay indray aloha dia kiko ihany marina aloha ny ianao e nefa na izany aza dia arakaraka ny vatao lahatra ihany inge ny mety voka noho ny teny rasantsika ka amiko izany dia tokony ho masera mihitsy ianao zaoko misaotranao aloha ny amin'izany e nefa fatarinao manomboka an'io fa fetson'Andriamanitra izany izy no miantso ary raha ny fomba fijerintsika ety ivelany fotsiny dia mety mamitaka ihany tao ary atao hoe izay ny mariny sady za koa andeha noho ny asako fa varina amin'izany fotony eto tsika ka marina mihitsy izany fa za koa aza mbola be zavatra tao androany ka aleo tohizana manaraka re raha azoko tsara izany dia tsy hanao masera mihitsy vero iny iza moa no nanapo fa izany noho izy dara loatra koa ilay fanontaniana fa raha ireny aloha no lasa aloha dia asa fotsiny tokoa raha nisy niditra tamin'ny Saoly raha eo amin'ny endrika aloha dia hitako fa misy itovitovizana izany izy roa indrindra fa any amin'ny maso baribary ihany manatombo kosa aloha nefa Saoly amin'ny vololo sy ny vatanako nefa koa etsy an-daniny na kely azy vero dia morimoriny eritony natao tamin'ny tanimanga any amin'ny ranjoany moa dia hoe notifena aty eo amin'ny toe-panahy indray koa hita fa tena matotra be vero Saoly hita fa mbola tarihiny sain-jaza vero ange tsy diso mihitsy ny taolo raha nilaza hoe vero ny tangena-pody tsy folaka fa mandevitra indrindra raha ny toetra no jerena nefa inona moa ny rediredeko amin'izany efa izay no anjara sady Saoly no atao ahy sady ninona koa moa larindrina manajatena no mety sady elaka anao tony rangahy daladalaka voronena mpanidina navy no lazaina fa hoe kilalaon-janako mba lalina kory ny fanontanianindrina tany ampiasany ireny tsy fantatro tokoa mantsy rindrina fa faniriako dia faniriako tokoa ny eo masera saingy faniriana ihany ny ahy sopatra tokoa ilay tolakandro nampasambazaha izay nametraka rahatra tsy azony sitranina tamin'ny fiainako ny zavatra tokony navaliko ianao indrina dia hoe sero pozitiva ny havanao ka tsy mendrika ny anao masera saingy tsy azoko ataona milaza n'izany aminao tsy misoratra eny akandry ny mpitondra azy tokoa manko ty aretiny ity ka tsy hometsiny ianao ny olana zao dia ity aza hitako ka hoe hitory fitiavana amiko indrininy rehefa fantany afa tsy hanao masera eo ny voatena olosa fantatro manko fa efa manana fofom-bady izy nefa reny lehilahy reny ohatrohatr'izay ihany ka rehefa hanao ny ataona izy anga tsy hatsipiny ihany ianao izay mbola tsy lasa vodiondry
lasilasy izany ka aleo malina faramalina aza hono mife azy tokana aza misy ane izany loza ane izay vo tena loza ary vita tanteraka ny amiko sy ny aminy raha vo diso kitika eo izany tokoa ka mety ho tonga hatrany amin'ilay fomba fiteny hoe very ambanangatra avy aloha izany ho any fa makarary an-doka inona koa angany na tonga haneritreritra an'izany teo ndeha atoroka ny fifandraisana amin'ny Jesosy no atao mafiorina dia horava ny debideby maro samihafa manahoana indrina vero ianao ie manahoana ianao salama ka ary ianao toraka izany koa ka nampianga hoana ianao nalefa ny masera tiana nampy anao andamina fanafody ato e ay marina ny azy ka sady ny resabe nataontsika ho malina nge tsy nahavitahako malaky nyity azy ity mihitsy ka tsy vao mainka ve izany abe resaka anao eto indraika tsy mitovy kosa izany ka ato manko sady afaka miresaka no manao an'izay atao ihany fa ho maliny dia resaka fotsiny ka inona ary izany no atao hoe atao ahoana hono izany reto ny ataontsika izany dia ny manavaka tsara ny reto araka ny karazany avy avana tsara avy eo dia ampidirana anaty boaty kely izay vita dia apetraka amin'ny toerana tokony isy azy avy kandrabeka moa izy tiako ka avy aloha izany za apiditra fotsiny efa izy zay ka ataoko rery ihany izy ity manko ka hony tokoa ary ie ianao tokoa moa izany tsy hanao masera raha le resaka ho maliny raisina io ary fa vonondresahana hoe dia ho be resaka eto indray tsika isy ianao dia efa zay sahady eto ty aloha retsy boaty boritra reto fa tsy sady manao ny asa ihany no miresaka fa tsy ahoana koa e ara-dalàna nge izany fanontaniana izany rehefa tsy hanao masera ve ianao tsy hanao mamoa azafady reny vehivavy hitanao reny izany dia masera sy mamoa avokoa misy tokoa aloha tsy izy mihitsy ie nefa ianao dia hiafara mitoy ireny tena tsy mino an'izany satria inona no tsy hinonao ka izy ireny ange ho no sampony izany ny tsy hanambadiany sampona misy koa nitofoka tamin'ny fitiavana ka tsy tia vovoka lehilahy ntsony ary misy koa lany zara mihitsy satria tsy mba misy mpakazo ho vady tena mampalahelo ahy mihitsy no tiry indrina izany toetsaina nananao izany no atao hoe toetsainy jentily ny jentily mantsy no mihevitra fa ny angarany vita ny reny olona miaina amin'ny mahampitovy ireny hany ka tondroina molitra sy esoesoana mihitsy ary ny tena loza dia misy mihitsy raha aman-dreny izay manao izay fomba mety hanambadiany zanany amin'ny fomba tsy mendrika noho ny tahotra sao dia hoe ho tondroiny mpiarabelona molitra sady jereo tsarainy aloha le boaty sao dia mampifangaronao izay tokony tsy fangaroka ina iza matahotra ianao izay manko vao tena loza eo mahazo antsika hitako manko fa mafampahana ery izy ato izy mandahatra ny resaka ho fanampy ny resaka teo dia izao fantary fa samy antson'Andriamanitra avokoa na ny manao masera na ny manao mopera na ny miaina ny mahampitovy nda ho ary izany no atao hoe izay no izy tsy hoe atao hoe izay no izy fa izany mihitsy no izy ka ianao izany ho isan'ireo mpitovo nahoana ny fahitanao izany aloha ny zava-misy amin'izao kanefa kosa raha ohatra ve ka izany hoe raha ohatra ary ka misy olona tianao ka milaza aminao hoe inona hoe tiako ravaka ny tokantranoko ianao dia inona no avalinao azy alohan'ny amaliko azy aloha dia ambarako aminy aloha fa ny vehivavy dia tsy ravaka ny tokantrano fotsiny misy manko ny lehilahy mandika vilana n'izany teny izany ka manao ny vehivavy haingo-trano fotsiny tokoa avy eo amin'izay rehefa voalazako amin'izay dia ambarako aminy amin'ny fo mahitsy fa tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy manko dia faly nanao ny sitrapon'ny ray satria sady mahasoa azy izany ny masony ray natao indrindra mba hahasoan'ny olombelona ho ahy kosa dia tsy mety ny miroso amin'ny fanambadiana satria sady tsy hahasoa azy izany ny tsy hahasoan'ny vadiko ary vao mainka tsy hahasoan'ny zanakay satria nahoana ary vero satria tsy natao ho ahy mihitsy izany tena tsy mahazava amin'izao vao tena takatro marina ny mahadispansera ny fitiavana nyity toeram-pitsaboana ity tia fitiavana seho an'ireto masery reto amin'ireo marary tonga isan'andro eto
fitiavana tsy misy lehibe toy irenika ary marina tokoa fa fanomezan'Andriamanitra izy ireny fa raha ny herin'olombelona fotsiny tsy ahavita an'ireny velively. Itsy an-dalana izany nahoana no aty ihany na lefandry masera sy maopera mba hanofy fitiavana sy hanolotra ny fitiavako an'i Kristy. Fa ny tena mistery amiko dia roa taona mahery izao no nahatongavako teto nefa dia mbola fitiavana mandrakariva no tovoziko tamin'ireo masera miaraka amiko eto. Fitiavan'Andriamanitra ny tena manjaka eto hoe ny fitiavana sandoka kosa dia hita fa misarozoro saingy tsy mahazo toerana. Fantatro ihany ange ireny resaka indrina ireny fa misy ambadika mihitsy ilay izy saingy tsy tafiditra satria nanome hery Andriamanitra. Raha ny maha olombelona any ny anteherana dia ho voa ihany saingy tao ilay mahery. Fa ny tena fahasoavana lehibe indrindra izao dia ny fahavitan'ny raharahan'ny Drina sy Saoly. Tsy verina intsony manko ny fakapanahy teo ireny lasa ireny rehefa mba manana ny azy indrina. Fa raha tsy izany dia ilamalama eo ny tena ary noho ny farany dia mety ho tratra ihany. Isaorana lehibe dia lehibe mihitsy Andriamanitra fa mahalala tsara izay tokony ataony. Ndrina, fa ngahy efa ato sahady, efa miasa sahady angahy ianao? Ary toa tsy misy arahaba akory. Manahoana tokoa aloha e. Manahoana ianao? Salama be ka, manahoana Madame Saoly eo? Salama tsara isika. Dia arabaina aloha nahazo fahasoavana dia maharetatra amin'ny farany. Ay, tokoa moa ianao mbola tsy niarahabako. Ie. Ka misaotra anao ary ianao koa mba mahita azy sitrapon'Andriamanitra. Ie, misaotra. Ary azafady indrindra ary indrina fa maninona? Izany hoe sahirana mihitsy aho any ny eritreritra hoe ahoana ary izao ny fomba iresahako amindrina voalohany. Mba tonga tany amin'ny mariazinareo ihany manko tamin'ny sabotsy iny saingy tsy naharitra hatramin'ny farany ka menatra be anao Zahary nge mba gagy. Saingy hoe anakapo hoe nisy nanahirana mafy anao angamba. Hitako mihitsy manko ianao. Nefa vetivety foana dia nanjavona. Dia mba inona tokoa no tao an-tsainao tamin'iny? Inona moa fa sairana fotsiny satria nieritreritra mafy fa nandraiky narary ianao. Dia inona koa? Izay ihany ka. Fantatro fa mbola nisy ary mbola misy fa tsy sahanao tenenina amiko e. Nefa tsoroko aminao fa diso izany indrina. Fa inona ary no antony? Izao ary rery indrina, raha tianao ny ahalala ny antony dia angatahako ianao mba hitondrana Saoly vadinao any an-tranoko. Ninona? Nareo roa mihitsy no tiako ilazana azy sady mba tiako koa ny arahaba azy. Sarotra be re izany ry vero raha tianao dia lasa ho amiko fa ampitaiko aminy. Ny tena marina ary dia mila ny Saoly ahy. Inona koa ary no ilanao azy? Sao dia mba hanahirana azy koa ary tianao tia ka. Io ary ho afa misy zavatra fa eritreretinao mihitsy ao andohanao ao. Tsy handravan'ny tokantranonareo ange akory ahy. Mihevitra mihitsy angamba ianao fa nialona ny Saoly ka izany no antony nandehanako nody meloa tamin'ny sabotsy. Tsy dia tsiry indrina, tsy izany mihitsy. Ka ahoana ary izany no fomba hitondrako azy any aminao? Lazao izy fa tsy salama loatra verom-piara-miasa aminao ka mba handeha mangy azy nareo. Ka roviana ary izany izay no tokony ho any aminao? Mety vera milahady aorian'ny lamesa. Sady tsy misy fotoana ihany koa nge izay raha tsy amin'io e. Dia izay izany e, misaotra anao meloa. Eny ary dia mazotoa miasa. Misaotra. Odio! Izay fa tonga ry zareo. Ho avy mandrosoa. Androso tokoa ka. Ka manahoana aloha very. Manahoana reo efa salama ka arabaina aloha Madame Saoly izao manko tsika vao tavahoana. Izany tokoa moa. Misaotra anao e. Dia maharetatra amin'ny farany. Misaotra vero. Ka mazaho ary aloha toerana eto fa mipetrapetrara dia aza mihafahafa e. Za aloha tsy hanevitra tsy vetivety Misaotra anao indrindra ry vero. Dia ireny very indrina no atao hoe tsy salama e. Araka amin'ny fahitako azy neto tsy marina izany e. Jerety izy ohatran'ny pelipely keriko. Narary izy ka. Narary izy fa tsy haiko izay mampatanjaka azy vetivety tao. Izay fotsiny ange za dia efa tonga sahady.
fa inona koa ary ty ataony vero togato bery tony eno a fa inona ary ty ataonao olona voavinarary ve dia sahirana tamin'iny tsy ny sahirana ry ary madamo Saoly asa kely ty sady mba tiako ny niarana-kalazany mariazinareo nefa noho ny antony tsy azo nanoharana re dia tsy afaka androany kosa dia tiako ny manao fety miaraka aminareo. Ianao dia manasa tena ka mampalahelo ahy ianao. Aiza ve ka olona tsy salama akory dia tsy manina rery Saoly tokony ataoko ange izany fa hono ahy fa inona tokoa no nanjoanao tamin'iny andro iny tsy nahazaka fofon'olona sa ny lazako an'izany indrindra nge no antony nanafarako anao fa tsy dia hoe narary dia nanao ahoana akory fa alohan'ny lazako azy dia tapao aloha ny gâteau ao ary andao tokoa aloha fa sady maika hodika vao tonga kosa ve dia hody sahady fa rindrina ao ary miara-manapaka isika telo ka izandray nefa no hitehaka raha miara-manapaka eo daholo tsika miara-manapaka re dia miara-mitehaka avy eo tsy maninona ary ka inona ary no teneniny hoe tsy ho safotry ny ranobe akory ny fitiavana andao ary ao tazomy ary ty ary ao isa roa telo miaraka tsy ho safotry ny ranobe akory ny fitiavana ndray ka sady mihinana ary zany no anefatsika ty sady mihinana mihitsy no tantara amin'izay le olana rery vero ka zao tantara lavabe reny amin'izany fa angamba ny tsotsoroko fotsiny re sady tsy zany ihany no lazaiko aminareo fa zavatra hafa momba ny fiainako mihitsy rery izy roa ay tsy manina fa iainanao zay raha izany zao ary inonao kay raha maro iny ry Saoly ngafantatrao izy ina nge ny dadako ary taiza nahalalànao azy ino koa no raiko niteraka dadanao izy marina ve zany lazainao zany ry vero zany re no izy ry Saoly ary izy no vady mariaziny neny tena mahatalanjona mihitsy izany ka angamo ianao rery ny talanjony ka zany indrindra rery izy mivady no antony tsy naharetako tamin'ny mariazinareo raha vatany vao nahita azy manko dia taitra gaga nahita azy nanontany tena mihitsy izy koa mo tsy nalala azy satria vao 7 taona monja any nilozany izay eny mianaka eny mianaka efa 5 zany nareo zanona tamin'izany 5 menadaza ka zany ho any tsy zakako tamin'iny mariazinareo iny ny vatany vao hitsodrano izy dia natsaka ny ranomasoko ary nangotika ny foko any ka naleko nody sao dia maninina eo nitsaroko avokoa mantsy ny zavany sy rehetra tany aloha mikasika ny fiainako ve zany no antony ry vero zany no izy mifona aminao ary ry vero fa tena nanao tika vilana tsisy fonanao ka tazako mihitsy manko ianao le nitomany iny za koa nahita azoko saingy tsy izany no verako fa zavatra tsy tanteraka izany tokoa kay moa no mahatonga ny olana misy amin'ny fiarahamonina dia ny fandraisana tendro ny toy ny nataoko ireny tsy maninona rerindrina mamelanao ahy sady tsy manometsiny anao koa satria ara-dalàna zany ho an'ny hafako ka ny tena mahaliana azy ao ry vero rehefa narehan'izany rehetra izany dia ny alala ny mombanao sy ny fianakavianao raha ny tia kosa dia aty izany misakafo fa ampilazana ny any an-trano raha tsy manahirana anao tsy maninona mihitsy ka amin'izay mantsy dia afa-po tanteraka na izahay na ianao sa hoana tena miombokevitra mihitsy arery vero tsy maninona mihitsy rery izy roa sady efa nomaniko izany satria fantatro fa raha mahare an'izay resaka izay nareo dia hijanona hiara-misakafo amiko eny mety mihitsy izany mety ka tena mety ka araka le efa nambarako taminareo teo ahy dia vao 7 taona monja no efa tsy nahita ny dadantsony soferana camion manko no asany neny kosa dia nivarotra fitaovam-pianarana tena tsisy-ndalana tao ampasambazaha fianaratsoa tao fony mbola tsy nianatra dia mba manaraka ny dada tany am-pandehandianana tany fony no ny 5 taona kosa nefa dia nianatra ka tsy afaka nanao an'izany intsony ka taizanao ny nianatra misy sekoly atao hoe Saint Charles zay tao akaikinay tao dia rehefa nanomboka nianatra dia tsapako fa
ny mahalana dia mahalana mihitsy dada no miverina nanatitra vola ao anay ary tatioariana moa dia nefa raha tamin'ny tsy fiverenana tsony mihitsy dia inona ireny nataonareo sy ny reninareo eny tokoa ina moa no nataony fa dia natsahatra tamin'ny fianarana zany rehefa afaka CP tsisy vola tsony ozy izy fa ampitondrana ny fiainana izay dia inona no nataonao inona moa fa dia nionne narary ny tena saingy inona moa no teneniny io no idada ihany manko izy izy ny asana fotsiny eritreretina ka ny asa nataonao kosa nge zany ny tiako hoe anontaniana e ka nataoko ve ny soloan'ny asany neny fotsiny eka zany hoe ny varotra zany izany indrindra ka inona no nataony ngatsy lozy zavatra tsy fase masoandro zany sady asa tao amin'ny maizina raha teo raha tsorona dia matory izy rehefa toandro mba ahafahany miasa amin'ny alina fantatro ny tianao lazaina ka ny fahatsapaka an'izany asany neny izany dia fahoriana ho avokoa e ary ny tena tsy zakako dia reto manaraka reto eo aloha ny fahitana ny ankizy mpiara-mianatra tamiko mandeha mianatra ao amin'ny sekoly Saint François Xavier manampy an'izany koa ny fahatsapako fa mangetaheta ambony lakana miaraka amin'reto kahie sy stylo amidiko fa indrindra ny tena fahoriako dia ny mahita ireo raim-pianakaviana mividy fitaovam-pianarana ho an'ny zanany eo amiko sambatra ny zanako toy ny lehilahy tony ozy izy anakapo tena miankatra Andriamanitra ozy nahoana raha ny ndraiko ny tsy mba toytony tsy afaka niady vitana amin'ny hafa nefa dia toy izany ny ainako nandritra ny roa taona ny varotako tao Pasambaza tao tena mafy mihitsy ny nanjoanao zany ka raha izany no verina dia tsy tokony ao amin'izao toeran'izao mihitsy ianao marina tokoa zany ry vero ka inona ary natoizao anao mbola misy mafinao izany aza re ary izany indrindra no natonga aho toy izao izany indrindra koa neny mahaliana raha ny tahaka izay ny mba hoe mahaliana zany raha toka tsy makarary ianao dia tantarao raha azo atao araka lefa nambarako taminareo tena mpiandohana dia efa nivonina mihitsy ny ilazan'izany aminareo sitrany manko mba tsy tambesatra amiko rery le izy marina zany vero ny tanjarainga mora zaka hoy ny tolo ka zao zany no niseho nampidiriny ny asa tao amin'le Métis Sono tao Pasambaza tao tamin'izay Monsieur Tsanina no anaran'le rangahy 30 taona zany tamin'io fotoana io dia nampalahelo aho voalohany dia nanajanonana ny feno zandroko lahy tamin'ny fianarana ihany koa mba hisolo ahivarotra zany nefa voataona validi monjy izy tamin'izay nampalahelo aho fanondroany indray dia nieritreretako an'ireo zandriko kely matory rery mandritra ny alina satria tsy mahazo mody ary neniko manohy ny asany ka azonao lazaina ve hoe ohatrinona ny karamanao tamin'izany tena tsy fantatro mihitsy aloha mandrakandroany amin'izao tsika miresaka izao mba nanontany aneny manko tamin'izay fa anjaranay lehibe zany ozy izy fa hono inona nefa ny asa natao tao tsy nisy afa-tsy nahandro sakafo sy ny andro-trano fotsiny indraindray aza dia matory ampitoerana satria tsy hita izay ataoko ary dia toy izany ny ainana nandritra ny roa taona fa ny tena tsy zakako sady nametraka rahatra lehibe teo amin'ny fiainako manontolo mandrakandroany dia ity indray tolakandro dia tia tamy an-trano ingatranona le tompo-trano io zany matetika moa izy no mivezivezy io satria ny vady no mivarotra lambany foana miaraka amin'ireo mpiasa maro sy ny zanany vaviray dia tamin'io andro io izy dia nitaraina fa naraka namonjy fandriana mihitsy noho nizay kelikely dia niantso ahy izy vero ozy izy ahoana tompoko ozy zany zahako namaly anazy avy ety moa mba ory kely dadabe fa marary tsy ny salasala ary ana anatina azy satria dadabeko tokoa izy raha ny taonany efa mahery ny 10 taona manko izy tamin'izany dia inona nefa ozy izy nareo no nitranga fa nataony inona ianao eno inona moa fa tsy fitana nataony anjonona avy izy any fihetsika izany navelany aloha ny kasika an'le ato ny lazainy fa marary dia avy eo nataony inona dia nazono ny tanako ary ny fihin'ny mafy ary noho ny atairako be loatra dia tsy nahetsika misy teny nataony fa tsy tiako averineto ary dia nitereny nanaovany an'izay tiany teo izy koa moa lehibe sady mbola matanjaka ka
tsy hitako izay nanoerana azy izany tamin'izany fotoana izany dia vita ny amiko izy izy aho. ay maty aho marina teny lehilahy tsy vanina mihitsy izany antitra adala mihitsy. avy eo ange izy dia nitsangany tsy hitako izay nalehany. dia inona sisa nataonao? Tsy nivaky loha izay trano nitsony efa nitsangana sady nitomany dia salamireny gaigy ireny aho nodina kany an-trano ary no tonga tany aho dia taitrina iny nanino ndrio izy loza ho ary neny fa nadala ingatrano nandozy iny aho izy ahako izany tamin'iny. dia ahoana hoy nenika? Tena vao maika nandreraka ny valiteniny finareo nga ahoana aiza veko reninao izao no hiteny hoe zany ve dia ampitomany indri ndri ve efa olon-dehibe io izy dia atao ohatran'izany omeo izy dia alaivo ny volany sy ny sisa tsapako teo fa ay moa namidiny aty izay ny tena antony nandefasany an-tany ka noho ny farany dia nilalako ny nasikolona. dia hono ary vero taiza ianao no nandeha rehefa tsy nivaky loha taminao ny reninao? eno a taiza tokoa ianao no nyetefy? Lasa nandeha tany amin'ny opéra curé tao Ambatomena ranomaso avozona mihitsy ny ato amin'izay ary noho ny tonga tany dia nadiadiny mafy menatra nefa ka nisy nafeniko taminy ihany ny fandehan-javatra sasany noho ny farany dia niantso ny telefonina tany amin'ny masera tany Tambobe izy tsy tapitapitra izay dia tonga tokoa ny masera iray miaraka amina tanora vavy iray ny andro koa moa tamin'izay efa maizina ka dia nentiny tany a dia noho ny tonga tany dia nadiadiny ary nambarako taminy avokoa ny zavatra niseho rehetra dia tamin'io aloha ihany dia efa nentina tany amin'ny dokotera ny jerena sao dia hoe misy zavatra tsy mandehana ny sala amin'izany dia nambaran'ny dokotera nefa tamin'izay fa hoe tsy misy ahina ny amiko. ka le rangana avandoza ve navela fotsiny amin'izao e? eno a nikasika an'iny indray dia tsy fantatro loatra fa nitsikaritra dia hoe nanao fitoriana ihany ary masery rehefa nanaovana fanadiadiana tany amin'ny polisy mihitsy azy asange nytoy any taty aoriana ny tsy fantatro sony rery izy roa. dia taoriana io dia taiza ianao mipetraka? nanomboka teo dia niara-nipetraka tamin'izay mpampianatra vavy tao Tambobe izay aho izy koa moa mbola mpitovoka faly izy niaraka tamiko zara teo koa nampidirindry masera ny anatra indray. ay dia tao izany ianao no nanohy fianarana? Ie so ihany aloha fa misy andreny olon'Andriamanitra ireny fa ratsy izany a very tanteraka ny zokiko vavy. ary ny zandrinao izany mba ahoana? rehefa fantatra ry masera ny zava-misy dia nandeha tany amin'iny izy nanary ny tany hono izy ka ny fompona mihitsy avy eo dia nampindry masera izy tamin'ny fetohana ny zandriko sasany. ka ny sasany iza ny antoka azy? ifano tsy nentiny anandra tsony fa lasa matombola be dia hatramin'izao izy dia mampalahelo andrindra izy satria manosika varamby ireny no asany. ka izy telo izany mbola mianatra hatramin'izao? mbola eo an-dalana avokoa izy ireo. neniko ataoko fa efa niova ny asany eo? enony ataoko hoe ono satria manasa lamba no asany taorianan'izay ka ny fahazarana manko tena mampalahelo mihitsy aloha ny tantaranao ry vero mbola tsy nahare tantara toy izany raha tsy tamin'ny filma nga mahatalanjona ay moa izany ny tantaranao ty zany no izy izany rehetra izany izao dia inoko mihitsy fa tsy fantatry ny rainao mihitsy. ie dia anao akory re raha izy no marian'izany fa le nahatongavanao miasa eto mihitsy koa vero mbola tiako fantatra raha mbola tsy reraka amin'ny tantara ianao a? mbola tantara lava koa izany ka zao hoe fidipitianiko fotsiny hoe rehefa niara-mipetraka tamin'ilay mpampianatra tany Fianaratsoa izany dia sady ny fanerasera matetika tamindry masera dia tsapako fa nisy faniriana teanao masera tato amiko nianatra mafy a niditra fikambanana masina ihany koa mba nahafahako namolavola ny toetrako dia noho ny vitako ny baccalauréat fitotoana taty aoriana dia nanao fangatahana. masera nikarakaraanao ihany izany nanaovana fangatahana sa afaka fikambanana hafa no tiako hidirana fa tsy niazy ireo. dia navilan'ny zareo ve? eno a inona ary no anakanany an'izany ny fikambanany reto masera miara-miasa amintsika reto ange izany e? io ary fa mitombona tsara mihitsy ny eritreritro vonisika ny resaka ndray andro ry anao masera ianao hoy a andraso aloha hifarana tsara ny tantara e. indrina tokoa mitsevotsevoka loatra ka avy alao aloha izy tantara e. toy izao re dia niofana e talohan'ny risoana midingana lalindalina kokoa dia
nandehananao analizy zay efatra mirahavavy araka ny fomba fanao manko dia tokony atao zany a alohan'ny idirana amidingana manaraka. Marina zany ka tokony mba to zany keo nge alohan'ny mary azy ka rehefa vita zany io analizy io dia nazava fa tsy anjarako ny omasery zany hoe tsy fiantsoana ho azy zany raha ny tena marina. Zany hoe raha azoko tsara zany dia manana retina ianao. efa mahazava be kosa nge zany ry Saoly Ka zany no antony nahatongavako eto amin'ity dispensaire-ny fitiavana eto Antsirabe ity. Eto manko afaka manara-maso ny fahasalamako sy manohy ny fanolorako tenan'i Kristy. Ka mba azonao ambara aminay ary ve ny aretinao mba hahafahanay manampy anao sy manara-maso anao akaiky. tena zany tokoa. Raha ny tena marina aloha dia saripady ity aretin'ity ka tsy azo ambarana amin'izana amin'izy. Za nefa ny tompony sady nareo raha teo koa no raita-po amiko ka ho lazaiko aminareo ihany. Ambarako meloha nefa fa aza raisina ho adidy loatra ny fahenonareo an'izany. Efa anjara ho azy zany ary efa zakako tanteraka ary mbola ampiomaniko kokoa nareo mba tsy ho taitra anao ahoana fa aretina mpahazo ny olombelona no mahazo ary. Tsy maninona rery very falazao Zao ary misy otrika aretina VIH. VIH? VIH Matiny raha vaviko. Andriamanitro fa naninona loatra Lory Saoly. Aizanao le antsika amin'izany. Tony ihany aloha ianao efa mahafaly angy mahita anareo sy mahafantatra fa ay moa mbola velanina raiko Mafy amiko zany ry vero Aiza ve zany dia tsisy masoandro miratra mihitsy ny fiainanao. Mijaly ety dia mijaly eroa. Mafy zany Zao koa ve ianao vao fantatro dia tena tsy naposiko izany mihitsy no henoko androany ry vero. Tena misy tery ty fiainan'olombelona ity ka. dia toy izay ireny ny fisotry ny fiainako rehefa mivady eny misaotra anao aloha noho ny fahatokisanao anay ka nanambaranao anay an'izany rehetrarehetra zany. Anatra ao anay koa izany rehetra zany. Zany indrindra mantsy ny tanjoko amiko amin'ny maha-kristianina dia efa fantatro tsara ny dikan'izany fijaliana sy fahafatesana izany. Fantatro koa ny dikan'ny alehiben'ny famelan-keloka saingy ny fanatanterahako azy no manahirana. Mivavao ahy ianareo mba hafitako mamela heloka ny ngiatranina satria izy no natoy izao dada sy neny moa dia efa navelako ny helony tsy mitana lahelo amin'izy ireo tsony Aza matahotra anao vero fa hivavaka ao anao zay ary manomboko izao aza dia hitady azy dia mianaka ny fianaratsoa zay. Ary aporosiana indray aza mba hiverina amin'ny fanambadiana teo aloha ny reninao sy ny rainao satria ny ray niteraka ny Saoly dia efa lasa koa. Sa ao anao izy ianao ry Saoly? tena faly mihitsy raha zany ny fikasanao zany no tanteraka Ho tanteraka zany ka. Efa nakaban'Andriamanitra nge izy ireo tamin'ny mariaziny. fa zao koa no azadino rindrina Saoly nambarako taminareo ny zavatra rehetra mba farafaratsy ny ahay ho anatra ny fiainako fantatro manko fa maro ny ray mpianakaviana ny mbola mandositra didy. Maro koa ireo renim-pianakaviana ny mavandoza mivarotra ny zanany sy manao tsinotsinona ny tenany rehefa tirin'ny zavamisy ary misy koa ireo mpampiasa no faly manararoatra ny mpiasany. Raha nangina fotsiny dia toy ny tsy misy reny nefa dia ireny ny fositra tsy mampandeha ny fiainan'ny olombelona. Ohatra tsara reny fiarah-miasan'ny relijiosy sy ny pretra reny. Ohatra tsara koa no nasehoan'ny dokotera faly. Enganenka ho toa azy avokoa ny dokotera rehetra. Tiako aseho amin'ny tanora rehetra koa fa tsy mamela mahazo ny orika aretina VIH. Vitatreo no avinao rehefa tratrany ianao nefa rehefa vonony tsy fidy ny toy ny manjoa azy ao dia tandremo. Aza mivary lavo fa atolory amin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainana. Tsy ny salama ihany akory no hafa manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Ny any ataoko izao izy roa dia miandry ilay ora farany ialako eto an-tany amin'ny mpitoniana sy faharetany ary manantena fa iona amin'ilay tiako dia Jesoa.